Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny zanabona tamin'ity an'ity mahazovana ny tsioka avy any atsimo atsinanana ho an'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagascar iny na ny avaratra aza izany izay manome ny orana tandrivindraona mitoetra amin'ny faritra iny indraindray ny ambiny kosa indray dia ny ali izay na ny avaratra aza malefaka no mandrafitra ny toetry ny andro ary saika mibatoerana hatrany zay atao anatin'ny 3 andro ho avy manoloana izany dia mety hisy ny azavitany ho an'ny atitany Madagascar indrindra ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny atitany atsinanany nosy iny amin'ny maraina ny atoandro kosa dia avinavinaina omaina ny andro ny maripana dia mety somary midina aloha anatsika ny ambany ny maraina amin'ireo toerana zay mety savona izay fa amin'ny ankapobeny kosa indray dia misy fiakarana izay maripahana izay indrindra ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagascar sy ny morotsiraka atsimo andrefan'ny nosy iny izay ny makasikasika an'iny fa raha ny toetry ny androntsika ho an'ny rapizy vao maraina dia isy ny zavona araka ny efa noresahana teo ho an'ny faritra Analamanga ny ilany atsinanana faritra Vakinankaratra Morimania ary koa ny ilany atsinanana amin'ny faritra Matsiatrabony sy Iorombe voakasika ihany koa ny atitan'ny faritra Alaotra Mangoro ny faritra Vatovavy Fidfinany sy ny atitan'ny faritra Atsimo Atsinanana mety hisy kosa ny tapany atsimo amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ny any amin'ny faritra Ambatsoa na sy ny faritra Atsinanana mety ahitana tandrivindraona ihany koa vao maraina be ho an'ny morotsiraky ny voeny sy meleky misava moa zay rehefa avy eo dia tombanana omaina ny andro toy ny any amin'ny faritra sisa ny toetry ny androntsika ho an'ny rapisy tolakandro misy hatrany tandrivindraona andrasana any amin'ny faritra Ambatsoa iny mety hitatra hatrany amin'ny faritra Savay izay andrasana ihany koa ny orana tandrivindraona ho an'ny distrika Lambanja sy Ambilobe amin'ireo toerana manodididina azy eo ihany koa ny faritra Melaky ny ambiny dia maina ny andro na dia somary andraona ny andro ho an'ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo ary ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro ny maripana ho vinavina amin'izay androny rapitso izay mety ho tafidina hatramin'ny 10 degré celsius ny maripana ambany indrindra raha ho an'ny avoatany hitantsika amin'iny faritra Vakinankaratra iny ny maripana ambony indrindra kosa dia mafana ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy indrindra ho an'ny tapany avaratra andrefana sy avoany andrefan'ny Madagascar izay manodidina ny 7 degré celsius ny maripana andrasana amin'izay androny rapitso izay ny alahady mitoetra ny zavona vao maraina be ho an'ny ilany atsinanany avoatany faritra Analamanga Vakinankaratra Morimania sy Matsiatrambony ary koa ny atitan'ny atsinanany Madagascar iny misava moa zay dia ny masoandro no ibatoerana ny ambiny kosa indray mitoy ny orana amin'ny tapakandro riva ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny distrika ny Taolanaro ary koa ny faritra Ambatsoa ny faritra Sava ny any amin'ny distrika Nambanja sy Ambilobe sy ireo manodidina azy ary koa ny any amin'ny faritra Melaky izay mety hitatra ho an'ny faritra Bongolava izany amin'ny Takariva any ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro mandritry ny tontolo ny andro amin'izay andro ny alahady izay ny maripana ho vinavina dia mbola mijanatra amin'ny 10 degré celsius kosa ny maripana ho an'ny avoatany ambany indrindra zay ho an'ny faritra Vakinankaratra ho an'ny morotsiraka andrefana kosa indray dia mafana ny andro saika maheriny 7 degré celsius avokoa ny maripana andrasana amin'izay andro ny alahady izay ny andro ny alatsinainy dia mbola mety hitoetra hatrany ny zavona amina toerana sasany ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanany avoatany ny orana ihany koa amin'ny tapakandro ariva dia saika mibatoerana amina toerana maro ho an'ny faritra avaratry Madagascar iny dia na Sava sy ny any amin'ny faritra Sofia Ambatsoa Analanjirofo ary ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny faritra Atsinanana izay miandry izay orana tandrivindraona izay mitoy ihany koa ny orana ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana ny ambiny moa zany na ny faritra sisa dia maina ny andro raha ny maripana avo vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay mbola mafana hatrany aloha zany amin'ny ankapobeny amin'ny atoandro ary mety ho tafiakatra hatramin'ny 7 degré celsius zany ho an'ny faritry Menabe ho an'ny avoatany reverenina dia eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 degré celsius ary ny morotsiraka Atsinanana 3 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana vinavinaina amin'izay andro ny alatsinainy izay hatrany amarantsika ny afandarana amin'ny tian'io ny tany valitaon'ny rivotra tsara ny kalitaon'ny rivotra raha teto Antananarivo amin'ny ankapobeny ambany fenitra nasionaly ny rehefirehetra voaray ka raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro ho avy mijerena dia vinavinaina hijanona ho ambany hatrany amin'ny ankapobeny izay tany falitaon'ny rivotra izay raha ny eto Antananarivo manokana dia izay indray ny meteo tamin'ny tian'io ary ara-pizindray fotoana manaraka veloma tompoko.